Manoloana izay zava-nitranga tao amin'ireny vohitra la Frantsa izay dia nihaona tamin'ny mpanao gazety androany ny birao politika avy eo anivon'ny antoko avy tao anatin'izany ary no nanehoan'izy ireo ny tsy fankasitrahany ny zavatra nanjo ny Front National ny antoko avy izay niaran'ny fanasoketana tao Paris. Volaravavy Tsirakotarsano mitondra ny akon'izay. Raisin'ny antoko avy fa fanasoketana ary fanosorapotaka mikambana ao anatin'ny antoko avy manerana izao tontolo izao ny herisetra izay nataon'ny GTT tamin'ny Paris. Tsy andefitra intsony manoloana ny zava-nitranga tamin'ny Paris ny antoko avy ho andriamatoa Laurent Ramarson. Nampatsiahivin'ny avy fa tsy voalohany sy ny fianenjehana sy fihetsika miaro herisetra izay nataon'ny GTT toy izao. Fa tapitra treo ny fandeferana nataon'ny avy tao anatin'izay taonany jeromo zay ary indrindrindrindra tato anatin'ny tetezamita eo anoloany toejavatra mamaofady tueny zay aloha tianay apetraka mazava-tsara. Nambarany teo anivon'ny avy ihany koa fa tsy tonga ho azy ny fihetsika iny fa misy ifandraisana amin'ny zava-misy ara-politika eto Madagasikara sy misy ifandraisana amin'ny famanan'ny krizy izay efa misy fivoarana ny fivoahany amin'izao fotoana izao. Ho an'ny avy dia dikan'izy ireo fa fampisehoana tsy fahavinonana amin'ny fijirana amin'ny fifidianana sy fitoniana ireny. Midika ihany koa fa misy ny ankolafy te hifikitra amin'ny fitondrana hoy ny avy. Nampahafantarin'izy ireo ihany koa fa efa fantatr'izy ireo ny anaran'ireo GTT nanao fihetsiketsehana tamin'ny Paris. Zay ato amin'ny politikan'ny avy moa dia tsy maintsy mbola hivory mikasika ny toy nomena amin'izay eo amin'ny lafiny ara-pitsarana. Ka ity ny tiana hitenenina dia ny hoe zay ko marana fa amin'ireo roa dia misy olona mpikilandy ao amin'ny toerana any amin'iletsiny hoe kasa izany hoe olona tsy ara-dalàna any Frantsa mipetrahany rehefa mataona dia fantatray avokoa ny anaran'ireo olo sy momba azy zay iny ko zany tiana ho tenenina. Araka ny lesaka dia hoe tsy GTT international reo fa GTT Frantsa mety marina angamba zany vitantsika eo fanadihadiana no anamarina an'izany. Raisinay ho fanasoketana ny Front National ny azavity fampitsarana eo anatrehan'ny fanasorapotaka eo anatrehan'ny opo sy ny tenindratsy totra sala amin'ny tsy vonina mihitsy ny sasatra hiditra amin'izany antsona hoe fitoneny zany zay fandraisanay an'le izy. Ny avy izay miantso ihany koa ny fandraisana andraikitry ny fitondrana frantsay manoloana ny zava-nitranga omaly tamin'ny Paris.